fa itsika indray ary mety apindrana ny Comore sy ny manodidina. Tsika zatra manambany olona, tsika samy malagasy ary mifanambany. Efa tsy mpivarotra masikita sony izy fa mba niakatra ambonimbony gady dia izany no mitady. Atsara io fanambaniana olona io. Amin'izao sika amin'ny teny izao dia efa resin'ny Comore lavitra tanteraka i Madagasikara, tsy amin'ny lafiny iray fotsiny fa amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Eo ny resaka toe-karena, eo ihany koa ny resaka ara-diplomasia, eny fa na hatrany amin'ny resaka fanatanjahantena aza dia resy tanteraka Madagasikara. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao anefa dia betsaka ny fanambaniana ataon'ny vahoaka malagasy amin'ireo Comoriana ireo, ary ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mihitsy no tafiditra ao anaty lisitra voalohany indrindra amin'izany mpanambany Comoriana izany, satria efa nasehony matetika ampahibe maso izany. Ny voalohany nahitana an'izany raha tadiditsika mpanaraka ny raharaham-pirenena dia nandritra ny adihevitra tamin'ny firotsahan-ko fidiny tamin'ny taona 2012. Ny fanandrina tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina tamin'izany. Namoaka vava ny filoha Andry Rajoelina fa hoe ampindrana vola ho an'ny Comore sika malagasy rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy. Nandritra ny fandaharana manokana izay ny tafatafan'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy ihany koa, izay natao tetsy avoloha tamin'ilay fotoana nahatratrarana fa hoe mizaka ny zoam-pirenena frantsay ny filoha Andry Rajoelina raha nanontaniana marina izy dia nihodinkodina fa efa fanaony ihany moa izany fa ny tena nahavariana dia mbola i Comore tsy manatsiny andray koa no nalainy ohatra tamin'izany. Ndao ary rahantsika ny tahiry tsara mandrakitra an'izany zavatra nytenen'ny filoha Andry Rajoelina izany. Tsy endrana vola any ivelany intsony isika fa itsika indray ary mety apindrana ny Comore sy ny manodidina rehefa tonga amin'ny fitondrana Andry Rajoelina. Fenina fa efa nisy nanontany anangana ireo hoe frantsay sarapitsikoa hoe Comoriana. Raha manontany anahy ianao androany hoe Comoriana ve ianao tsy novaliako. Tsy vitan'izany ihany moa fa hatramin'izao dia mbola manambany ny Comoriana foana ty filoham-pirenena mizaka ny zoam-pirenena frantsay eto Madagasikara ty, satria vao tsy ela akory ny fanakatonana ny sistan'ny Madagasikara tamin'ny Comore, izay tsy mba nasiana fampilazana mialoha akory fa dia nakatona fotsiny tsotra izao ny sistany tamin'ny faha 9 volana Oktobra 2022 lasa teo. Ny zava-misy anefa rehefa nataony fandinihana dia tena efa resin'ny Comore lavitra dia lavitra i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha miteny ny filoha Andry Rajoelina fa ampindrana vola ny Comore dia amin'izao anefa Comore laharana faha 20 alohan'ny Madagasikara raha jerena ny eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny toe-karena sy ny ara-tsosialy. I Madagasikara kosa dia efa arỳ amin'ny kidany arỳ raha ny taremarika avy ao amin'ny PNUD na ny Programme des Nations Unies pour le Développement raha araky ny vaovao tao amin'ny Real TV. Na ny sandam-bolan'ny Comoriana ihany koa aza dia mbola marera ny sandam-bola ariary. Raha efa ho 5,000 ariary ny €1 amin'izao fotoana izao eto Madagasikara dia ho an'ny Comoriana kosa anefa izany dia eo amin'ny manodidina ny 500 francs comoriens. Eo amin'ny resaka ara-diplomasia ihany koa dia mbola verezin'ny Comore lavitra dia lavitra sika malagasy, ary nasehon'ny filoha Comoriana mihitsy izany vao haingana teo manoloana ny daka mandrivorivona azon'ny ministry ny raharaham-bahiny Rasata Rafarahavavitafika raha saika ihaona taminy hoe hitondra hafatra avy amin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina izy. Voaresin'ny Comore vao haingana tamin'ny taranja baolina kitra ihany koa tsika malagasy, satria rehefa mifandona ny ekipam-pirenena Comoriana sy ny ekipam-pirenena malagasy dia resy 0 i Madagasikara. Tsy vitany hoe naharesy an'i Madagasikara i Comore fa mbola tafiakatra kanina manaraka mihitsy ny ekipan'izy ireo. Arak'izany dia tsy mitombona ny fanambaninan'ireo Comoriana ireo. Naneho hevitra mahakasika an'izany mihitsy moa ny mpahay sy mpandalina ny raharaham-pirenena Serge Zafmahaova araky ny resaka nataony tao amin'ny fahitalavitra Real TV tao anatin'ny vaovao izay nivoaka omaly fa 7 volana Novambra 2022 lasa teo. Efa voatsikaritry ity mpandalina ny raharaham-pirenena ity mihitsy ny fomba ratsy fataontsika malagasy eto Madagasikara, satria tsy vao izao sika malagasy no manambanimbany ny Comoriana fa efa hatramin'izay mihitsy
araka ny nambarany. Tsy mitovy amin'ny zavatra taloha intsony ny zava-misy amin'izao fa efa mifamadika mihitsy aza satria raha taloha ny Komoriana no nandeha teto amintsika eto Madagasikara hikasa hitady ravinahitra dia amin'izao fotoana izao efa antsika malagasy indray no mandeha any Komoro mandady mitady asa. Tsika zatra manambany olona, tsika samy malagasy ary mifanambany. Aleo azava zay. Ny atram'izay manko ny Komoriana ambaniny gasy foana satria ohatrany hoe gardien zany ny tena asany taty Madagasikara. Fa zany efa tamin'ny andro taloha zany raisy fotsiny le iry le hoe tonga tambohitra le koma. Za moa efa miresaka foana amin'ny namana lolo hoe ovao am'izay le tononkure tonga tambohitra le gasy any Komoro. Efa mitsobatika taolana ny zavadretra. Ny gasy zao mila ravinahitra any Komoro ary manao ny asa ny Komoriana taty Madagasikara teo aloha. Amin'izao fotoana izao ny gasy ane manao gardien any Komoro. Aleo azava zany. Efa mitsombadika le tsika ane zany ny tsika zany nidina mihitsy ny fari-piainatsika. Ny olona miakatra foana amin'ny fari-piainana. Tsy tokony hanambanimbany Komoriana intsony tsika malagasy satria mbola verezin'ny Komoro lavitra be tsika eto Madagasikara raha jerena ny arikarena isam-batan'olona na ny PIB par habitant. Efa ny any Seychelles izay manana arikarena ambony indrindra amin'ireo nosy ao anatin'ny Commission de l'Océan Indien na ny COI zao no ifaninanan'ny Komoro fa tsy izay Madagasikara kely mitotongana isan'andro lava izao ty. Eo ihany koa ny taranja fanatanjahantena izay voatsindry tanteraka mihitsy Madagasikara hoy Serge Zafimahova. Raha raisina ny arikarena isam-batan'olona dia Komoro mbola mandresy Madagasikara lavitra. Ny antsika nefa mitotongana foana ny arikarena isam-batan'olona. Ny PIB par habitant Komoro zany rehefa kelikely eo ifampitana amin'ny PIB par habitant ny Seychelles. Satria Seychelles manana PIB avy indrindra aty amin'ny Océan Indien eto amintsika Maurice manaraka azy fa ho tratrany Komoro aingana be ny ho Seychelles io satria izy hanao exploitation na gaziny izy vahoaka vitsikely. Sport eny zao tsika zao verin'ny Komoriana. Talohany ny nosy manodidina ny Océan Indien colonie an gasy. Zao ny olona zao hanao kafin-droa ny antsika ndray mandeha tsy niverina. Atsika ny guidany zao anatin'le miaraka amin'ny Komoro, anatin'ny groupe miaraka amin'ny Komoro. Tsika zany atsara io fanambaniana olona io. Efa tsy mpivarotra masikita intsony ny Komoriana amin'izao ka normal raha nienjana ny filohany tsy nentina indray ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy hoy Gérard Andrialemirovason nandritra ny fanehoan-keviny manoloana an'ilay resaka fanakatonana ny sistan'ny Madagasikara ho an'ny Komoro tamin'ny volana lasa teo ny fa 19 volana Oktobra iny. Nefa ny Komoriana araka ny fantatsika efa tsy mpivarotra masikita intsony izy fa mba niakatra ambonimbony gady dia zany nitady. Izay fahitako anazy hoe ohatrany hoe maladresse le zavatra dia fieritreretako azy na tonga ny andro azela na asapo hoe maladresse le zavatra aleo fampiresaka. Dia nandefa ny ministre des Affaires étrangères ny tany Komoro izy. Nizeo ny zavatra io dia solaisany Komoriana moa fa niaizana koa ny Komoriana hoe ianareo malagasy nga mbola mieritreritra mpivarotra masikita zahay. Efa mandeha any amin'ny fampandrosoana ny firenena hatrany Komoro ankehitriny raha ny taremarika rehetra no jerena ary efa vereziny lavitra tokoa i Madagasikara ka tena tsy tokony ho ambanimbaniana na atao ambanin-javatra intsony ny Komoriana sy ny fitondrana Komoriana. Zay ary ny mamarana ny video antsika androany ka misaotra antsika rehetra izay nihaino hatramin'ny farany. Aza adino ny misabone sy manao j'aime ny video dia amin'ny manaraka indray.